ho aminareo hatrany ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Fahefan'ny tenin'Andriamanitra no hovoizina indray mandritra ity volana febroary ity araka ny lohahevitry ny perikopa. Mbola hijano eo amin'ny filazantsara araka ny marika toko voalohany isika izay efa nentin'ireo nitondra ny hafatra hatrany am-piandohana teo amin'ny 10 minitra ary mbola izany ihany no hiarantsika tao anatin'ity fotoana ity. Ny fanahin'ny tompo izay efa namanginy atsika mbola hitariany atsika indray mandritra izao fotoana izao riavana. Marika toko voalohany ny 9:20 hatramin'ny 9:20. Fahefan'ny tenin'Andriamanitra tsy mena amita ary ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra manafaka. Fahefan'ny tenin'Andriamanitra tsy mena amita, fahefan'ny tenin'Andriamanitra manafaka. Tao Kapernaomy i Jesosy, tanàna ny faditseranana, tanàna lehibe izay nitoeran'ny miaramila romanina koa. Tsy dia voalaza any amin'ny testamenta taloha izy, fa miverimberina kosa atao amin'ny testamenta vaovao no izy ivezivezen'i Jesosy matetika. Ary dia tao amin'izany Kapernaum izany no nitranga ity tantara voalaza atao amin'ny perikopa ity. Sabata ny andro fitsaharana, ranomarina tsy tokony hanaovana na inona afa-tsy ny mivavaka ihany. Ary dia notandreman'ny Jiosy fatratra izany sabata izany. Ny sinagoga dia trano fiangonana izay naorina no ny tsy fahafahana nakany amin'ny tempoly tany Jerosalema, indrindra tamin'ny andro ny fahababoana. Naorina isan-tanàna rehefa misy olona 10 te hivavaka, hiverina amin'Andriamanitra na tany am-pahababoana na tany amin'ny faritanin'ny Jiosy, dia azo naorina ny sinagoga. Itsika dia ny hoe rehefa misy olona 500 ny fanjakana dia avy ataony manorina fiangonana eo amin'ny toerana anankiray. Ilay sinagoga izany dia trano ny vavahana tany amin'ny isan-tanàna rehefa nisy olona vonona hivavaka 10 na mihoatra. Mpanoradalàna no nampianatra tany. Ireo dia niofana ary nahajaina fatratra ny tononina amin'ny hoe raby, tompo, mpampianatra, ry lehibe o. Manomboka amin'ny 17 taona ny mpanoradalàna no efa miofana hanin'izany andraikitra izany. Mpanoradalàna dia manoratra ny lalàna amin'ny atsipiriany, mandahatra ny lalàna arak'izay andaharany azy eo, ary manisa koa. Fa izy koa dia mampianatra. Ny lalàna tsy hoe lalam-panjakana, fa ny lalàna izay voalaza ao amin'ny boky 5 voalohany ao amin'ny Baiboly. Dia tena raharahany nanoratra, raharahany nandahatra, raharahany nanisa, ary nankinina tamin'ny koa ny fampianarana. Eto amin'ity soratra masina ity, i Jesosy dia voalaza fa niditra tao amin'ny sinagoga ny Kapernaomy ary dia nampianatra. Mario fa tsy navoaka ny sekoly ny mpanoradalàna. Nanomboka tamin'ny 17 taona, nafantatsika izany tantara hoe 12 taona izy tamin'ny andro anankiray dia nianatra teo anatrehan'ny raby be fanontaniana. Dia nentin'iray aman-dreny nody ary izao dia tonga mampianatra ao amin'ny sinagoga. Fa nahatalanjona ny vahoaka ny fampianarany. Fahefan'ny fampianarana, fahefan'ny teny nentin'i Jesosy tsy mena amita. Eo amin'ny 12
dia hoy ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo, talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nampianatra azy tahaka izay manana fahefana izy, fa tsy mba tahaka ny mpanorandalàna. Misy fampitahana, fampianarana nataon'ny olona ny amin'ny fampianarany mpanorandalàna sy izay nambarany Jesosy. Tsy mena mita ary toa tsy azo ampitahana akory amin'izay efa tany aloha fanaon'ny mpanorandalàna fandren'ny olona nentiny Jesosy. Ary raha manao fafana isika andaniny ny amin'ny mpanorandalàna sy ny fampianarana, ankilany ny amin'ny Jesosy sy ny teny izay nentiny, dia azo alahatra tsara reto. Voalohany ho an'ny mpanorandalàna dia ny nentim-paharazana izay tao amin'ny lalàn'i Mosesy, ny aza. Ho an'i Jesosy dia vaovao nisy fahefana, tena zavatra hafa tsy mitovy mihitsy. Andanindray ho an'ny mpanorandalàna, ireto mpanorandalàna ireto dia tsy mba nampianatra ny daholobe, fa ireo vitsivitsy, ireo olom-baventy, ireo zanak'andriana no tena notodiany manokana. Fa ny Jesosy dia ny daholobe tsy akanavaka na iza. Ny toerana izay niasan'ny mpanorandalàna dia teny amin'ny tanan-dehibe ohatra Kapernaoma, izay tanàna ny fahaditseranana. Tany izy fidy tsy mba nandeha namakivaky ny tanàna majinika, tsy mba nandeha tany amin'ny tanàna nonena ny be sy ny maro, ny olo-mahantra. Fa Jesosy dia nakany ny tetin'ny tanàna sy ny vohitra, tsy ny fidy nataiza. Mbola hitantsika koa ny fampitahana fa ny mpanorandalàna sy ny fariseo raha mitoriny amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy mazava ny filazany ary ambarany fa mbola lavitra izany. Ho an'i Jesosy dia mazava ny filazany ary efa akaiky izany. Ilay toriteny fohy indrindra hitantsika eo amin'ny 5:10 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, efa tonga ny fotoana, efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibebay ianareo ka mino ny filazantsara. Izan'ilay ventin'ny fampianarana, fintin'ny fampianarany Jesosy. Ny fanjakan'Andriamanitra efa tonga, efa akaiky, mibeba, mino ny filazantsara. Fa ny fampianarany mpanorandalàna koa dia fampianarana mangeja amin'ny lalàna. Tsy afabela mihitsy ny mpiaina, aza manao an'izao, aza. Fa ny fampianarany Jesosy kosa dia afatra mampibebaka, hampanantena famelan-keloka, mino ny filazantsara. Ny filazantsara mitondra famelan-keloka, manafaka amin'ny herin'ny lalàna. Ravana malala, toriteny maro ny efa renao, nandritra ny androm-pahavelomanao, nanomboka tamin'ny idiranao am-piangonana, mety mampitahy ianao. Fa izao ny tena afatry ny filazantsara dia tsy azo anaovana fampitahana. Ny takin'ny afatry ny filazantsara amintsika dia ianao mibebaka, fa tsy mijanona eo amin'ny fampitahana fotsiny. Ianao gaga ny amin'ny fitaomana hibebaka, ianao resy lahatra, fa efa tonga tokoa ny fotoana akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Fanontaniana dia ny hoe amin'ireo toriteny efa renao ary, tena nanana fahefana taminao ve ny teny, sa nagagagaganao ihany, napetsika ny fonao fotsiny, fa tsy nitondranao amin'ny fibebahana sy ny finoana ny filazantsara ny Jesosy maty sy ny tsangana tamin'ny maty, mba ho fanafahana amin'ny gejany lalàna, amin'ny fanamelohany lalàna. Ny fahefana ny tenin'Andriamanitra dia tsy mena mitahy, mitaona anao hibebaka sy hino ny filazantsara, satria efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Izao no fotoana, tsy teny hoe lera. Ny faharoa havana, fahefana ny tenin'Andriamanitra dia manafaka.
eo amin'izao soratra masina izao, tao anatin'ny sinagoga izay misy ny vahoaka, ny vavaka, ny aino ny fampianaran'i Jesosy, dia nisy anankiray izay nietsika devoly. Ilay fahefan'ny tenin'Andriamanitra koa dia manetsika ny devoly ao anatin'ny mpiaino, ao anatin'izay mandre. Fa tsy mijano eo minetsika devoly, tsy izay ihany, fa ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra koa dia manafaka ny demoniaka. Manetsika ny devoly fa manafaka ny demoniaka. Ny devoly dia izay fanahy ratsy miditra ao anatin'ny olona, ka ny olona izay idirany sy hiasany no antsoina hoe demoniaka. Manetsika devoly fahefan'ny tenin'Andriamanitra fa manafaka ny demoniaka. Ny olona na ny vahoaka dia gaga, ny ainy tampifaliana, fa nisy anankiray netsehany devoly vokatry ny teny. Dia hoy ny Luka 4:7-7 filazana amin'ity tantara ity ihany. Ny dradradradra sy verisaina ilay olona. Tsy tompony tenany, dia ny teniteny ny dradradratra. Tsy zakany ny fifanatrehana tamin'ny teny misy fahefana nentin'i Jesosy, ka dia ny tabataba izy. Manao tsipaky ny mialaina ka amin'ny teny hoe avy andringana anay va ianao. Izay ilay tantara eto ry havana. Ny devoly koa dia mampahory ny olona izay idirany sy hiasany. Fa Jesosy Kristy kosa dia mampahory ny devoly ka manafaka ny demoniaka. Devoly mampahory, mijaly ny olona izay anjakan'ny fanahy ratsy, tonga midradradratra, mitabataba ary matahotra sy miororo. Izay avy vao faty. Avy andringana anay va ianao. Episilin'i Jakoba, ny devoly koa mba mino fa mangovitra. Fa i Jesosy kosa ry havana dia mampahory ny devoly ary manafaka ny demoniaka. Ao amin'ny Luka ihany, ny 9:20 vokatry ny tenim-pahefana nataon'i Jesosy, ary ny fanahy maloto nampifanitositsina ny tenan'ilay marary dia niantso tamin'ny feo mahery ka niala taminy. Ho an'ny Luka dia hoe namotraka azy teo afovoan'ny olona ny fanahy maloto. Teo anatrehan'ny olona dia lavo ilay demoniaka, ny dradradratra sy natahotra ny hoaringana. Ny fisehon'ny asan'ny devoly ambaran'ny soratra masina dia tsy hoe niteniteny foana ihany na maneho ny tahotra ao anatiny, fa indraindray koa dia moana ny devoly, tsy miteny, tsy mivolana, tsy mahay miarahaba. Rehefa raikitra ny tsy fiarabana ao an-trano dia dadio fa misy devoly zay eo amin'ny samy konjokonjo ao an-trano ao, roay ilay devoly moana. Indraindray izy manakombona ny vavanao tsy hiteny, fa tsa dinio ny ao am-ponao fa maniny ianao tsy miteny. Rehefa tsy metimety ny ao am-ponao dia tadidio fa demoniaka mona izay tsy mampiteny anao io, konjokonjo io, dia roahany izany. Indraindray koa mahajamba, tsy ampahita ninona, misy zavatra miariary izao tokony hisitrahanao avy amin'Andriamanitra, fa ataon'ny devoly jamba tsy mahita an'izany ianao. Indraindray dia verisaina, indraindray dia masiaka. Izany ny ao amin'ny soratra masina, ny olona demoniaka anjakan'ny devoly. Fa izao rehefa niteny i Jesosy, gaga indray ny olona fa nilamina ilay olona nikorotana teo. Niala taminy ny fanahy nampiteny azy. Dia izany tokoa, tsy ilay olona no roahana, fa ny devoly
noroahana, mba tsy ampitabataba, mba tsy anakorotana, mba hilaminana. Any atokantrano any betsaka ny tabataba e, tsy dia volomona indray fa dia volo mitabataba. Dia tena mangina dia mivavaka, midinika mariary dia mazana teneniko vazivazina hoe rehefa avy niady nareo mivady dia atao hoe faranantsika mivavaka niady. Dia milamina, tsisy an'izany mifampitodi-damosina izany. Ary izay mihitsy roay ilay devoly mitabataba. Aza mivadinao da mandeha any. Devoly ao anatiny roany. Ary izany ity fampianaran'i Jesosy ity teny misy fahefana manafaka ny demoniaka, manetsika ny devoly, mandroaka ny devoly. Tian'Andriamanitra hiasa ny tenany mba hampangina ny tabataba. Ao antsika fiangonana dia tsy maintsy mieritreritra lalina ny amin'izany isika. Ny tabataba be no avelantsika hanana fahefana sa ny teny izay entin'i Jesosy, ilay teny misy fahefana nao anao. Ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra ataovy ambony mihoatra n'izay teny rehetra renao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra tsy mena mitaho amintsika, ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra hanafaka antsika. Amen.